in this world there is some with God's around. Oh, let the ancient words involve. Words of life, words of hope, give us strength, help us hope. In my side, from the time of grace, I take it on the track. Tunjukkan hilang kecilnya cita kita, sampai kita menjauh. Wala sa wagtaw, itilang sa Jesus ilang wala sa tifan. Wala sa wagtaw, satan so finish it too. Fafanta fe fa exa. Wala sa wagtaw, la pamulula reno, la pamulula irigir na reno. Wala sa wagtaw saan. Bulas na wataw nitungan na tat. Bulas na iwaran ule fanfaba ka tamsay. Dalla finire ma sua dunileti. Salam aja kamilu, berjiwa cara nilai itu. Kalau nanti ni mafi masih ada ini, kuni hari amin'ny fifaliana lehibe no iarabanantsika rehetrarehetra indray amin'ity androantsika avana-malala. Faly be mihitsy ny fonay androany miarahavantsika rehetra aminaran'i Jesosy any anatin'ny tokantrano tsirairay avy indray izay mandray an'izao fandaharana izao tononona aminao ny fiadanan'Andriamanitra. Faly be indray izay miaraka aminao androany hanatanteraka amin'ity fotoam-bavaka ity ato anatin'ny andro sabata fitsarana izay andro nomen'Andriamanitra mba hitsara antsika iaonantsika amin'ny tadiavantsika azy amin'ny fontsika rehetra. Halleloia. Sabata anankiray izay tsy hiverina intsony eo amin'ny fiainantsika ity sabata ity. Mandra-piavin'i Jesosy dia tsy hiverina intsony ity sabata atrehantsika androany ity ry havana-malala. Fa tokana aman-tany izy ity ary androany ihany tsika no miatrika an'izay atao hoe sabata farany amin'ity volana febroary ity ry havana-malala. Androany ihany sitsika no miatrika an'izany fa tsy isa an'izany intsony mandra-patapitry ny tany. Araroto ny fotoana fahanao mba natona an'Andriamanitra indray amin'ity androany ity. Maria dia nahay nanararoatra ny fotoana izay nafahany nanatona an'i Jesosy. Nitady an'i Jesosy tany anatin'ny tranon'ny Simona izy. Satria fantany fa ilaina ny tonga eo tongotr'i Jesosy. Nanararoatra izy satria tsy fantany eloviana indray vao mety hanana an'izany okazion izany izy. Ary soa ihany izy fa nanararoatra. Soa ihany izy fa nandeha. Tsy nijery ny andro hariva sy ny maizina. Tsy nitandriny antsika. Mety nangatsika tamin'izany fotoana izany. Maizina ny andro. Fa lasy Maria niainga tany amin'ny trano misy azy. Dia nandeha nandondona tany amin'ny tranon'ny Simona. Rehefa nisakafo tany Jesosy dia niditra tao izy. Dia nanositra menaka manitra ny tongotr'i Jesosy. Soa ihany. Fa tsy niandry Maria. Ka miteny manao hoe aleo aloha iandry andro mazava. Aleo aloha iandry rapitso. Aleo aloha fa mbola tsy fotoana androany fa mangatsika maizina ny andro. Fa raha niandry an'izany Maria dia tsy nanana fotoana intsony nafahana tonga teo. Tsy afaka nanantanteraka ny zavatra tiany tsy tokony natao intsony izy. Nandeha nanositra menaka manitra ny tongotr'i Jesosy. Tao anatiny ny faniriana. Tao anatiny ny etaeta. Fa raha tsy niainga izy tamin'io arivo io dia tsy tanteraka taminy. Tsy tety ny zavatra nataony. Ry havana-malala. Soa ihany fa nisy ny andro anankiray nafahany
nandeha nanapa-kevitra nandeha miazakazaka mitady an' Jesosy ka na dia tany an-tranon'olona aza nisy an' Jesosy tamin'io andro tsy nataony Maria sakana mety tsy fantatra izay fieritreritry ny olona azy ary rehefa tonga tao tokoa dia nisy ny tsara Maria no tsarain'ny olona Maria eny na dia mpianatra aza dia ny tsara ny Maria rehefa niditra tao anatin'ny tranon'io lehilahy io miara-ny sakafo ny olona tao tsy fotoana fiankovana io tsy fotoana fiderana io fa fiaraha-misakafo fa nandeha Maria ry havana malala sy voasakana rindrina efatra nanakana azy fa rahavarana midy nanakana azy fa lasa izy ny andro maizina mbola nanakana fa tonga izy dia nandondona ny varavarana rehefa namoa azy fotsiny ny olona tao dia ampy anazy zay afaka niditra tao izy dia ampy anazy zay fa fantany fa ahoana misy an' Jesosy ka rehefa tafiditra anatin'io trano io izy na iza hitsara azy eo na iza hiteny zavatra fahafana azy eo na iza mety hanao fijery hafahafana azy eo tsy manino fa ny zava-dehibe tamin'ny Maria dia soa hitako ny tompoko ataoko izay tiako atao amin'ny androany halleloia afaka manao zavatra ho an'ny tompoko androany hosorako aminy menaka manitra izay efa nomaniko satria hitako izy androany halleloia ny raha pito tsy fantatro ary dia tena tsy hitan'ny Maria intsony tokoa izy da pito satria nanomboka ny samborina amin'izay Jesosy no samborina Jesosy dia netiny handeha ho tsara ena ry hafa raha tsy nanao an'iny etsika iny Maria teo dia tsy afaka nanao an'izay tsony izy tao aorianan'izay mety ny verina namidy ny menaka ry hafa mety lasa izy ny verina mivarotra menaka nahazo vola ihany izy raha nanao an'izany fa saingy tsy nahazo ny zavatra tsara indrindra ry hafa namalala dia mitonga teo atongotry ny tompony ny akohaka teo atongotry ny tompony nanao izay tiany natao tamin'ny tompony tonga eto ianao androany rehefa tonga amin'ny sabata ohatra amin'izao dia izao foana ny ao anatin'ny saiko Jesosy io ataoko indray izay tiako atao aminao androany satria nanao izay tiako ianao tamin'ny herinandro ny teny taminao foana isaky nivoaky ny trano hoe Jesosy petrako aminao ny fiainako harovy Andriamanitra ankiniko aminao ny tontolo androko dia tena nanao ny asanao ianao ary tsy namelanahy ianao miteny an-dalana ny rahanao ny anjelinao ny tombo manodidina tsy tradoza isan'andro mivoaka dia miditra mivoaka dia miditra satria tena tsapako fantahinao fa tonga koa ny androandroany anao izay tianao a Jesosy androany ny afahako ary andro azo antoka indrindra fa afahako mahitanao isan'andro aho efa rotorotom-piainana ny ainako mifohany maraina zara raha manana fotoana ivavahana kely dia lasa sahirana foana miazakazadava manenjika lera isan'andro fa androany fotoana tsara indrindra afahako mifantoka amin'ny Jehovah Andriamanitra le tiany fanaiko halleloia mama ny foko iakofako dia raiko omeko voninahitra atokako azy ny androko androany sy ny amiko rehetra satria eto izy amin'izao fotoana izao eto izy amin'izao fotoana izao any anatin'ny tokantranonao iny amin'izao fotoana izao manatrika anao izy amin'izao fotoana izao raha mino ianao vangin'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao raha mino ianao androany fotoana tsara indrindra fahany mamangy anao ry havana malala androany fotoana fahany mikasika ny fonao antsika hisaotra an'Andriamanitra dia tia mpiandohana mangataka anao sady hivavaka tsika amin'izao fotoana izao teneny hoe Jesosy io tonga soa ianao fa eto ianao halleloia reko ny fanatrianao Andriamanitra mamangy ahy ianao Andriamanitra reko ny fanatrianao Jehovah misaotra Andriamanitra misaotra anao zay Jesosy misaotra ny amin'ny fitahinao misaotra Andriamanitra ny amin'ny fahasoavanao Andriamanitra fa renay ny fanatrianao mamakivaky any anatinay mamakivaky any anatin'ny fonay sy ny fanahinay miditra any anatin'ny taonanay sy ny nofonay any ny fanatrianao Jesosy misaotra anao zay fa manana ny andro ity Andriamanitra fa raha tsy nanana ny andro ity zay Jesosy io
dia tsy fantatra eo inona no mety ny ainanay androany. Manomboka ny Alahady dia efa mendrandra ty andro ty izay ionanay aminao Andriamanitra. Maminay ny eo anilanao Jesosy io. Tsapanay mihitsy izany fiainana hoe eo akaikinao Andriamanitra. Isan'andro izay mandeha Andriamanitra eny amin'izao tontolo izao eny misy anay. Eny akaikina olona maro be eny misy anay eny amin'ny tontolo rehetra eny Jehovah Andriamanitra. Fa tena renay fa mbola hafa izany eo anilanao Jesosy. Fangiony tsirairay avy androany. Fangiony isambantan'olona androany Jesosy. Izay mitondra menaka manitra eto tongotrao ihany koa. Tsy mazavatra lafo vidy Jehovah Andriamanitra. Tsy nananila vola makarena Tompo. No entinay eto anatrehanao androany fa nifonay. Nifonay Andriamanitra. Tonga eto anoloanao amin'izao fotoana izao. Izany entinay manoloana anao amin'ity androany. Izany menaka manitra mba hatolotra ianao androany Andriamanitra. Raha noharina amin'ny vola makarena izany Jesosy dia toa tahaka ny tsy misy vidiny. Fa nefa Andriamanitra, izany no ilainao. Anefa Andriamanitra, matoa izany moa no tadiavinao dia izay no ilainao ety aminay. Atolotra ianao ny fonay Jesosy. Ka sio ny isambantan'olona androany. Taovy mahatsapany anatin'ny tokantrano any Andriamanitra fa eo ianao. Tsy fahazarana anao tongavana eny Jesosy. Hivavaka eto anatrehanao. Fa tena mangetaheta lalina ny fonay mangetaheta tahaka ny tany karakaina Jehovah Andriamanitra. Eto anatrehanao Jesosy. Misaotra anao zahay. Misaotra anao zahay. Androany Andriamanitra. Sokafanay mitanatana ho anao ny varavarany fonay hidiranao. Varavarany fonay hidiranao ny fiainanay hidiranao anjakanao Andriamanitra. Midira Jesosy aho. Midira fanamasinao. Vangio ny olonao. Alleluia. Amen Jesosy. Atsika andao nanokatra ny fotsika. Nanokatra ny varavarany fotsika. Hidiran'i Jesosy ny hafanana. Sokafina aminao manontolo androany fa afaka miditra ny anatinao eny. Afaka manome anao loharano izy. Afaka mikorina ny anatinao any. Afaka mamelombelona anao. Alleluia. Amen Jehovah. Misaotra Andriamanitra. Amen Jesosy. Rekanao ang bukaw. Maniry mafia anao Jesosy. Maniry mafia ngaw. Tayo mo naalala na Ito pole feo na. Reko natin fuko ino. Rekanao ang bukaw. Maniry mafia ngaw. Tayo mo naalala. Não me faz nada.
courage zay rehetra mandalo ady fa miady dia mandalo fa mifahasoavan'Andriamanitra mitoetra eo amintsika. Amin'ny 12 Eropa izy afaka ataonao tonombavaka mihitsy zany androany Jesosy. Sady tiako ny ilaiko ny eo anilanao. Tsy forsena andeha eo Jesosy. Tsy niterena ako. Ekeko Andriamanitra. Misy fotoantsika teren'ny olana. Teren'ny zava-tsarotra isan-karazany. Dia tonga eo anilan'Andriamanitra ihantsika. Indraindray tsy mahafinaritra antsika mihitsy aloha eo amin'ny voalohany. Tsy mety amintsika eo. Fa voatery igitsika. Tsy manan-kaletsika. Dia batain'ny olana sy ny zava-tsarotra eo amin'ny fiainantsika dia tonga eo anilan'i Jesosy ihantsika. Sarotra amintsika ny mipetraka eo. Sarotra amintsika ny mizatra mipetraka eo anilan'i Jesosy. Tsy tiantsika ny mipetraka eo. Tsy tonga dia mamintsika izany. Tsy tonga dia mety amintsika izany. Tsy tonga dia mahasambatra antsika izany. Tsy mahafaly antsika. Mandainga izay milaza. Hoe izay rehetrarehetra tonga teo tonga dia nahita mihitsy hoe tena tsara izy izany. Fa tsy maintsy tonga eo foana amin'ilay hoe ohatrany sarotra izy izany. Ohatrany tsy dia mahafinaritra izy izany. Dia izao zavatra rehetra izao ve tsisy atao. Dia izao zavatra rehetra izao ve dia ho afoy. Ohatrany mafy izy izany. Satria tsy mahafinaritra antsika ny mipetraka eo ry havana malala. Tsy mbola mahita fahafinaretana eo izany aloha tsika. Fa manomboka tonga eo tsika dia manomboka tsika ry havana. Manomboka tsika mitaraina amin'Andriamanitra tsika. Manomboka tsika miteny amin'Andriamanitra hoe ampio Andriamanitra fa zany tsy mahita lera tseto hoe ohatrany te-hitentsika hoe na dia tsy tiako arety dia tsy maintsy eto aho satria tsy manan-kalea. Na dia lelay tsy mety amiko azy dia eto miaritra eto Andriamanitra fa mba ampio aho. Taio aho fa ao ny olako sitranina reto. Fa tsy mampanina an'Andriamanitra izany. Jesosy tsy maninona amin'izany. Ary Jesosy fa nanasitrana olona tao anaty Baiboly. Tsy nitaky fepetra izany Jesosy hoe tsy maintsy miaraka amiko mandrakizay ianao izay aho vao hanasitrana anao. Le boka 9 rehefa malala tsy namiatrahan Jesosy fepetra izany. Fa raha tsy izany tsy sitran'ireny olona ireny. Tsy niteny mihitsy Jesosy hoe ianao io raha vao tsy miverina dia tsy sitraniko. Fa ozy Jesosy mandeha any amin'ny any sitrana angely olona. Afaka angely boka ry havana. Na dio boka ry havana. Fa tsy miverina. Fa tsy mampanina an Jesosy izany. Tsy mampanina an Jesosy izany. Na iverintsika na tsy iverintsika. Tsy mampanina an Jesosy izany ry havana. Fa za matotonga eto. Ankehitriny atonga eto. Efa tsy terena intsony atonga eto. Tsy teren'ny olana izany hitanao io. Tsy marary ary havana. Tsy boka. Fa efa safidy amin'izay ahako. Safidiko no tonga eto androany. Satria tiako ny Andriamanitra.
Safidiko ny verina eto androany satria tiako Jesosy ny hafanana. Maty antoko reboka sivylary. Eritreritra izy fa nahazo ny zavatra tsara indrindra dia ny fanasitranana tena tio. Dia faly izy. Dia ozy izy hoe azoko ny faratapo. Tsy ry havana, tsy azo ny faratapo. Ilay lehilahy anankiray verina nahazo ny faratapony sy ny zavatra rehetra. Androany, nahazo zavatra ianao io. Nahazo ny rahan'i Jesosy ianao io. Ndotsika androany angataka ny rahan'i Jesosy mpiranty ty fitombavaka ity. Teneny mihitsy androany hoe Jesosy raisiko ny rahanao. Raisiko indray ny rahanao androany anatio ahy. Misy fampetipetena eto amin'izao tontolo izao ty ry havana. Tsy madio zany eto. Tsy madio zany eto. Fa maloto eto. Ary tsika dia mandeha tany. Mahita fahalotona isan-karazany eto amin'izao tontolo izao ity. Fa mila ny rahan'i Jesosy tsika androany anatio atsika. Te handova fiainana mandrakizay ianao, raiso ny rahan'i Jesosy. Te ho any an-danitra ianao, raiso ny rahan'i Jesosy. Haleluia. Haleluia, Jesosy. Verneto dai zay Jesosy androany. Ity ao Jesosy ao. Ity ao Jesosy ao. Miantsampy aminao aho. Miantsampy aminao. Ampototry ny azo fijaliana tompo. Ampototry ny azo fijaliana. No iakofako. No iakofako. Razana latsaka tompo. Razana latsaka tompo. Tetsavelako raraka tany. Raraka tany. Amen. Fa uraisiko ikorina to anaty tompo. Uraisiko ikorina tompo. Anatiwa. Anatiwa. Haleluia. Ity ao Jesosy ao. Atolona ny tenanao. Atolona ny tenanao. Haleluia. Miaraka amina vavy ao fialantsika amin'izao fotoana izao ano ny tena ho an'i Jesosy. Atanatiny batisa amintsika. Tsika rehetra iaraka navanifalona tenantsika eo anoloany Jehovah-Andriamanitra. Eo anoloany Jesosy. Haleluia. Razana latsaka ao tompo. Amen. Dia tsy ho raraka ny tany. Raisiko ikorina. Raisiko ikorina. Amputo anatiwa. Tsika rehetra ho raisiko ny ra. Raisiko ny razanala. Saka anatiwa. Ate anduva. Jerusalem, Mavava, Aitana. Let's go to Razana Latsaka. Anatiwa. Amen. Jerusalem, Mavava, Aitana. Hallelujah. Kura-kura kayang sampai Something aminin lagi buana. Bau cium neraka dengan sekam. Hira sayang sagam ufuti yang terpiga. Kau belajar. Kau belajar. Panggil benifya yang marikisa. Sekarang saya hilang apa ulas neraka dengan sekam. Ulas kuni rasai mala sagam hanati mua. Katian tu belajar sangat
lai Jerusalem mababa haitana Unaisikiuni lazimala Saka Hanati Umar Fati yang tuba lai Jerusalem mababa haitana Unaisikiuni lazimala Saka Hanati Umar yang Tuhan Yerusalem mababa haitana Jesus malala resundrahan Jesus yafa zany afatsika mandova fiainana mandrakizay zany ny fanasitrahana zany rehefa malala tsy nilana rahan Jesosy zany dia efa tonga ny afana ny fanasitranana tenin Jesosy fotsiny dia sitrana ny olona rehetrarehetra kasika Jesosy fotsiny dia sitrana ny olona rehetrarehetra ny fitahiana zany nalatrika teo fotsiny Jesosy dia voky ny olona tsy dimy arivo amanomaly ny voky ny olona raha fitahiana ny tadiavintsika amin'Andriamanitra tsy nila rahan Jesosy latsaka zany vao tonga ny zavatra rehetra miara nofotsika tsy mila raha latsaka zany fa afaka tonga eo amintsika ny fanasitrana tonga eo amintsika ny fitahiana tonga eo amintsika ny zavatra rehetra izay ilaintsika tsy mila rahan Jesosy zany vao tonga ny afana fa ny fiainana mandrakizay ny fiainana mandrakizay izay nomanina ho antsika raha tsy maintsy mila raha latsaka ny famelan-keloka izay omenantsika tsy maintsy mila raha latsaka vao voavelany helokontsika ny afana malama tsy afaka mandova fiainana mandrakizay tsika raha tsy misy ny rahan Jesosy nanao sakrifisy ngeza be Andriamanitra afatsika manana fiainana mandrakizay aleloia zany nilatsika ny rahan Jesosy zany nilatsika ny rahan Jesosy fiafana tianao Jesosy aleloia samy mangataka ny rahan Jesosy amin'izao fotoana izao samy miteny Jesosy ilaiko ny ranao fa za te ho any an-danitra Jesosy aza tenenina fotsiny ilaiko ny ranao Jesosy satria te ho sitrana te ho tahina te ho afaka mifatonana sy ny sisa fa tenenandrano ilaiko ny ranao Jesosy amelany heiko sy ny fahotako fa te ho any an-danitra aleloia batobatisan'ny ranona vavitsika Maria Angela angatahako mihitsy izy ao anatin'izany vavaka zany tena hiteny amin'izao fotoana izao eo ampandoliana amin'izao fotoana izao hiteny Jesosy raisiko ny ranao amelany fahotako rehetra androany amen fa te ho any an-danitra Jesosy io te ho any an-danitra fa mila ny ranao atafio any ranao akoranana anatiko ny ranao Jesosy io fa te ho any an-danitra Jesosy malala samy mitentsika rehetrarehetra nizanizy izy tonga eto androany ka te handova fiainana mandrakizay tsy misy lalana afahantsika makany afa-tsy amin'ny Jesosy teny rahan Jesosy tsy misy afaka mahita ny ray afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy teny rahan Jesosy afanana samy miteny eo anatin'ity fotoana ity avozo ny fanoloran-tenanao eo anatrehan'Andriamanitra avozo ny fanoloran-tenanao eo anatrehan'Andriamanitra androany fa milan'i Jesosy ianao hitondranao any an-danitra ny ilanao azy tsy hanamboatra ny fiainanao tsaratsara eto tany fotsiny ilanao azy fa hitondranao any an-danitra lalana fahamarinana fiainana lavana malalo ilainao izy androany hitondranao samy mitentsika rehetrarehetra Jesosy ho eto any an-danitra amin'ny alalan'ny ranao ho eto any an-danitra amin'ny alalan'ny ranao aleloia amen Jesosy avetsika zany izy zany avetsika zany izy zany nara hitensika androany mila ny ranao eo ampandoliana aleloia samy mandoalika ny anatin'ny tokantrano samy mangataka ny raha Jesosy andrakotra azy andrakotra ny fiainana andrakotra ny tokantrano andrakotra ny ankonany andrakotra ny fony fanary tena Jesosy Yansandianinao apotony azo fijaliana apototiny azo fijalianao no yakofako Ilazay nalatsakao tompo sapela kuraraka sapela Jesosy Faraisky kurina tanasa kurina tompuku anatiwa Itia Jesosy
Diam desaselo Yang sanjak nau yang sepianinau Aku nasib salina nau yo Jangan nanti kuat kenapa lama-lama Buyaku faku Dirasa nalat sakar tunggu Dirasa nalat sakau tunggu Siurara kentani Siurara kantani Saura iski kurina mo Saura iski kurina Anak jiwa Sigara coba tulian asada kata kalran sesuai sekunurano Una iskiuni rasa nala Sakau Anati uai Kati atume Yang tuba Noi Jerusalem Mababa Aitanau Rais kunurano na latsaka na Iskiuni rasa nala Sakau Anak jiwa Anati uai Repatiando balance Yang tuba Noi Jerusalem Jangan nanti sesuatu Weka Sesuatu Sampai tele weka nanti sesuatu Weka sesuatu Para sekolah weka sama tangan nawa Usama tangan itu yang Amin Nifura kutire tinebe Bakatu Batur turun Baturu Kura-kura kan Kura Iya tapi Amenilani buata Kau dunia Senarak sagam Mufuti yang tubiang Aku balansa Ando benifyainan Mada kita Sambil cekap Meunais kunurna Sudah laksaka Iskiuni jazinala Saka Anati uai Sate yang tuba Noi Jerusalem Mababa Hai tanah Iskiuni jazinala Saka Anati uai Kadang Jerusalem Mababa Hai tanah Hai tanah Iskiuni jazinala Saka Anati uai Kadang balacat salah-salah Jerusalem Mababa Hai tanah Haleluya Jesus. Tsisy ofery rehetra efa nomenao Andriamanitra, tsisy ofery rehetra nandray anao Jesosy. Tsy rehetra mino anao fahanana fiainana mandrakizay Jesosy. Zay e Jesosy mino anao e, zay e Jesosy nandray anao e. Satria tsy te ofery zay Jesosy, satria tia anao zay Jesosy. Hoeto any an-danitra zay Jesosy, hoeto any an-danitra reto mpanomponao reto Andriamanitra. Zafiranao misy raraka ny talana Jesosy nandray aza Jesosy manao. Tehiry eo am-pelantananao. Eo tsy misy marombaka Andriamanitra. Eo ny toerana tsara indrindra Jesosy. Eo ny toerana mendrika indrindra Jesosy manao. Eo tsy misy marombaka Andriamanitra. Tehiry eo am-pelantananao zay tsiray ihany. Hitanao ny fanantenana efa tsy misy afa-tsy zany ange Jesosy ny ao anatinay. Inona moa Andriamanitra? Zay nge Andriamanitra na manantena zavatra eto amin'ity tany ity Jesosy. Manantena karama isam-bolana izay fa lany ihany iny tonga ny farany volana. Lany ihany iny tonga indray ny fotoana manaraka dia manantena indray izay dia misy zavatra miovaova mety lany eto amin'ity tany ity Jesosy. Araka ny teninao fa misy kalalao eto manimba eto Andriamanitra, misy kalalao eto Andriamanitra, misy arafesina eto Andriamanitra, misy mpangalatra sy mpanamitrana eto Jesosy eo. Nina orona eto Andriamanitra dia miandry
fandraisana andro fa misy ny mpangalatra, misy ny mpanamitrano, misy ny arafesina Jesosy manimba eto amin'ity zao tontolo ity Jehovandriamanitra. Fa ao aminao a Jesosy, ao aminao no antenainay, ianao no anakinanay ny fiainanay sy ny fonay, ao aminao ny fanantenanay Andriamanitra. Ianao Jesosy no andrandrainay isan'andro aman'alina, tsy manana afa-tsy ianao zay Jesosy. Ao aminao ny tsisy arafesina tsisy manimba, ao aminao Andriamanitra maritra mandrakizay, ao aminao Andriamanitra nazonay antenaina mandrakizay Jesosy, anakinanay ny fiainanay rehetra Jehovandriamanitra. Saotranao zay samy tsika rehetra androany mivavaka Jesosy. Aoreno ny tranoko, amboary ny tranoko ao an-danitra fa ho avy ahy Jesosy malala, ho avy ahy Tompo, ho avy ahy. Tsy maintsy ho vitako Jesosy ity lalana ity, tsy maintsy ho vitako Jesosy ity ady eto ity, ity azakazaka ity, tsy maintsy ho vitaiko, ho avy ahy Jesosy. Samy miteny ho avy ahy Jesosy, samy miteny raha vavy Andrelahy androany mitenenenao amin'izao fotoan'izao ho avy ahy Jesosy. Hanoratra ny anarako ahy, hosoratana ny anarako ho avy ahy Tompo, tena ho avy ahy. Homano ny toerako Andriamanitra, avela misy mikitikitika Jesosy fa ho avy ahy. Amen. Halleluja. Ndao tsika rehetrarehetra androany hanorona ny voaditsika ao anatrehan'Andriamanitra. Itenitsika androany Jesosy mety misy ny falenjehana ny zavatra izay aretana eto amin'ity tany. Anisan'ny nangatahatra vavintsika ao izay lahary velo atao batisandroany ity raha ataontsika ity androany. Tsika rehetrarehetra samy araka anao vady araka aminy atao anatin'ity izy ity. Halleluja. Hoe na enjehina azy ninona zavatra mitranga anao mandrakizay ahy Jesosy. Tsy saraka aminao ahy Jesosy, anorona ny vaditsika netsika androany miaraka amin'ny raha vavintsika ao atao batisy, anorona ny vaditsika ao anatrehan'Andriamanitra Jesosy. Za te ahajoro hatramin'ny farany, fa tehirizo ahy Jesosy malala. Halleluja. Amen. Aorinan' izany dia hivavaka ny vavintsika Angela, anontena ampavy anazy eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona, eo atolona ny tenany, anao fanekena Jesosy isan-kamanitra Jesosy mandrakizay. Halleluja. Amen. Naenjehina za, naenjehina Kamina Nadesparanaza Jesosy Nitinanzu Yananutuku Nitisano Pana Santika rehetrarehetra afaka mirarisoana vavintsika Angela velo atao batisa na pizza. Halleluja. Afaka manona teny fitahina ho azy ianao, afaka miteny zay mba ao am-pona ho ianao ho anazy. Halleluja. Tsofintsika rano izy amin'ny anaran'i Jesosy, ao atao batisa izy na pizza aleo alasana. Amen. Itoetra fatsy anao iroso hatraminy voatendrinao anatanteraka ireoasanao naniraka ianao indra fafona tsika rehetra samy miaraka amin'izany Angela. Naenjehinaza naenjehinazo tivadikamina nadesiparanaza nadesiparanazo tisarakamina ninninanzu ninninunanzu ianalutukiku kutisanupana Simba ilufika irusatani
sanity. Jesus. Tradisanati. Namuza kunyai kwaza. Zati bertala na Tiverina. Yatsala chala mase. Na eteina zusiva dikyarina. Ayasparana. Ayasparana zusiva dikyarina. Ninninanzu. Ninninanzu. Andriamanitra ny be fitiavana, ilay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, nanjanao amin'izao fotoana izao Jehovah. Ankehitriny dia avosoko anao ny fanoloran-tenako. Raiso anao ny fo sy ny saiko ary ny fanahiko. Atolotra anao ny amiko manontolo Jehovah. Ankehitriny koa Jehovah dia apetraka am-pelatananao ny voadiko ary ataoko horen-danitra Jehovah fa anompanao aho mahandraka kiben'ny masoko ary anompanao tsy misy fehipetra na inona itona na inona iandra Jehovah atoky anao aho ary anompo anao mandrakariva koa raiso vadiko izao Jehovah ho voninahitry ny anaranao mankasitraka Jehovah amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Na inona itony na inona iandra Jehovah Tazanao fady solalana, lefenao tonga nitia, hitanao ny osofitata, kanefa tompo lodiovina. Tapanao fanina volafona, lefenao tonga pitaka. Orina samir sante ibanga tumanda kanga jelati kale chaleta. Kitsu chana dona baba tsiya. Ila na katanya tusanya. Ajamata le itaira na wanua na usanya jelati. Hallelujah. Tuanu makati kalecha. Tuanu mafia. Bati ubalala. Bati ubalala. Pinula sayana tu. Antigo Simbandauna Anapisa
Haleluya. Vavatsika am'izao fotoana izao a. Atsika rehetrarehetra hivavaka. Izao nanaovantsika azy a. Apotraka eto ny sariny rahavavitsika Angela. Dia tsika rehetrarehetra hivavaka ho azy. Rehefa hivavaka ho azy tsika
dia atsory any amin'ny écran anao misy ny sariny ny tananao dia hitsodrano azy tsika rehetrarehetra ato anatin'ity vavaka ity hitsodrano azy tsika rehetra. Alleloia. Zay zany no angatahako amintsika rehetrarehetra anatin'ny tokantrano any amin'izao fotoana izao. Iray fotsika iray saina dia io sary ny hitanareo eo amin'ny écran io dia atsory ny tananareo dia hivavaka ho azy tsika rehetra hitsodrano azy. Alleloia. Misaotra betsaka anao zay Jesosy, misaotra betsaka Andriamanitra. Marina tokoa ny teninao Andriamanitra manao hoe misy fifaliana lehibe any an-danitra ho an'ny mpanota iray izay bebaka Jesosy. Tao tahaka ny mba hiainanay koa zany amin'izao fotoana izao. Izay olombelona kely mpanota ihany koa no mba tonga ny bebaka teo anatrehanao. Fa ankehitriny mahatsapa nyzany teninao zany hoe hay tokoa tena fifaliana Andriamanitra. Tena tsapanay ny fifaliana Jesosy. Izay no lazainao ho an'ny mpanota iray mibebaka Andriamanitra. Anankiray Andriamanitra fa ny bebaka marina tokoa. Manolo tena eo anatrehanao, mamatotra ny tenany aminao, manao ny voadiny aminao, mifamatotra aminao amin'ny alalan'ny rano ny batisa Jehovah Andriamanitra. Tsy ny olona fotsiny tamin'ny fivavahana tany tokantrano, tamin'ny fandrolatena tamin'izao fotsiny tambava Jesosy fa tena niroso lalina dia tonga amin'ny rano ny batisa Jehovah Andriamanitra. Tsy zavatra mora zany, sitraponao lehibe indrindra zany Andriamanitra. Tena sitraponao ary lalana tongavanay any an-danitra. Anisan'ny zavatra tena nitenenanao mihitsy fa izay mihitsy atao batisa hoy ny teninao no vonjena fa izay tsy mino kosa, izay tsy mety mino dia hoe loy Jesosy malala. Marika lehibe eo amin'ny tantarana vavinay Maria Angela ity androandroany ity. Anolorany ny tenany eo anatrehanao Andriamanitra, anolorany ny fonoanao Jesosy. Isoratany anarana mba ho anisan'ny mponiny lanitra ao an-danitra ao Andriamanitra. Ondry very fa hita indray. Ilay farantsakely anankiray no tadiavina tao anatin'ny fanaka marobe dia hita. Alleluia. Dia tahaka ny misy fety ao an-danitra ao amin'izao fotoana izao, manao fety ny tompon'ilay farantsy dia ianao zany Jesosy. Fifaliana lehibe miaraka amin'ny anjely lanitra satria misy olona tonga indray anampy Andriamanitra anitatra ny fanjakanao. Misaotra Jesosy. Faly ny fonay tonga eto androany. Nitsodrano azy amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony sabata. Manonona ho azy ny teny pitahiana sy ny teny pasoavana rehetra Jesosy amin'ny androany ity. Alleluia. Ny voalohany amin'izany dia ny ahatanterahany batisa hitanao misakatsaka an'Andriamanitra. Betsaka ny sakana izay nitranga nataty aminay na tany aminy nandalo ny batisa ny afo sy ny ady isan-karazany. Eny Jesosy na dia androany aza vao nanomboka ny lancé live dia saika tapaka fa isorana ny anaranao fa mbola ndreny izay tafahoana Jesosy. Misaotra anao zahay. Tofonay rano izy Jesosy ho tanteraka soamatsara izany batisa izany rapitso. Ny sakatsakana rehetra rehefa tsy naomby hatramin'izay ny devoly dia tsy mahombotro ny mandrakizay. Rehefa tsy navita nanakana hatramin'izay ny devoly dia tsy navita manakana intsony. Fa tsy maintsy tanteraka ny andro rapitso anatanterahana ny batisa ny rafafinay Angela Arvelo. Jesosy mivavaka manokana ho azy rehetrarehetra reto amin'izao fotoana izao. Anatin'ny tokantrano tsirairay avy any misy tolom-bavaka miakatra ho an'ity rafafinay ity. Dia izy eo anatrehanao, tonga eo anatrehanao Jesosy. Ianao ane hitahiry azy, ianao ane hiaro azy amin'ny fakampanahy isan-karazany izay mbola tsy mitsahatra fafiny be voly amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Fa nizaniza tonga eto matoy ianao ny laza hoe eo anareo izay mijoro tsara mitandrema solo lava satria Andriamanitra na dia mijoro tsara azy izahay dia ny devoly mandefa foana ny fakampanahy eo anoloanay. Jesosy atehirizy eo ampelantananao. Aza velana ho lavo araka izany tononkiro izany mihitsy izay no fidiny izany fa tohany mafy. Aza vela iova lalana tehirizy ny finoana ao anatiny. Aza velanao hiala Jesosy. Na inona ady, na inona olana, na inona koa mety fitahiana sy fisandratana izay mbola omenao ho azy Jesosy. Hitahiry azy mandrakizay ianao. Hiaraka aminay ho any an-danitra izy. Hifampitantana tsy saraka fa ho any an-danitra Jesosy. Tsy hisy amin'izany fangatsiahana ara-panahy, tsy hisy amin'izany fahalavona, tsy hisy amin'izany fiverenan-dalana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy hisy aminy izany fangatsiahana, tsy ho matimaty fa ahafana mandrakizay ho anao Andriamanitra. Ianao ane hitsodrano azy ihany koa amin'izao fotoana izao. Ianao ane Jesosy
andray azy an-tanana amin'ity androany ity. Manomboka mandray ny penina ny poniny lanitra sy nanjely lanitra amin'izao fotoana izao hanoratra ny anarany ao anatin'ny bokin'ny fiainana Jesosy. Hosoratanao mivandravandra lehibe ho hitan'ny olona rehetra izay mandalo ny anaran'i Jesosy. Fa voasoratra ao ihany koa izy. Manomboka rahampitso dia ho tononona fa zanak'Andriamanitra izany ravavinay izany. Tafiditra ao anatin'ny ankohonan'Andriamanitra izany ravavinay izany. Ary tsisy afaka hanalan'izany anaran'izany mitsony ao anatin'ny bokin'ny fiainana. Ninona mety mbola asa ataony devoly entina mafana an'izany dia tsy ho voafafa mandrakizay ao izany anaran'izany. Ny anaranao Jesosy malala. Ny anaranao Jesosy itsofanay rano azy. Itondranay ambavaka azy amin'ity androany ity Jesosy. Fa ho tehirizinao eny andohany ny satroboninahitra ny fahamarinana. Ho avy ny fotoana Jesosy malala izany satroboninahitra izany ho hitanao eny aminy. Tsy latsaka an-dalana Jesosy malala fa ho tehirizina eo andohany eo Andriamanitra. Ho voninahitra ny anaranao rery ihany Jesosy. Atotranao tena ny aja ny sotro izay rehetrarehetra eto ihany koa Jesosy izay efa vita batisa Andriamanitra. Ianao anay hitahiranay. Tsaronay ny hafanamponay tamin'izay natao batisa Andriamanitra. Rehefa tonga amin'ny fotoana ohatran'izao Jesosy, tsaronay izany hafananay izany. Tsaronay izany firehetanay izany Andriamanitra. Ny fiantanay tamin'ny fonay Jesosy ho atao batisa. Misaotra anao fa mbola andreto izay androany. Tsy herinay natanjakay fa ny fahasoavanao, ny fanahinao no ny azona anay Andriamanitra. Mahatonga anay mbola tafatsoro hatramin'ny androany. Misaotra anao izay Jesosy. Voninahitra ny eo anao rery ihany. Izay rehetra tsy voatony mivavako Andriamanitra kanefa mahasoa azy dia ataovy aminay tsy iray avy araka ny habenitra fotsiny fitiavanao. Misaotra Andriamanitra. Makasitraka anao izay nitehirizanao anay hatramin'ny androany. Miandry anao izay Jesosy mandra-piavinao. Misaotra Jesosy malala. Atolotra anao dia raha misaotra voninahitra mandrakizay. Haleluia. Amen.
Haleluya. Amen Jesosy. Marina ngesany diavana malala ary zay ery zay teo foan'Andriamanitra. Zay zany zao tamin'ny taona 20 natao batisa dia tena mahita mihitsy hoe tserinay natanjakay. Mahatsapa mihitsy hoe tserinay natanjakay. Fa tena mahatsapa mihitsy hoe tasoavan'Andriamanitra. Tena mahatsapa mihitsy hoe raha tsy Andriamanitra no nanohana sy nanome hery dia tena tsy tafatsory. Inona ny tafidrivotra tsy efa nilalovana? Inona ny ady tsy efa natrehana? Mampahery anao zay raha vavy Angela. Vitanay dia vitanao. Raha niaro anay Andriamanitra dia hiaro anao. Nampijoro anay Jesosy dia hampijoro anao. Haleluya. Mahereza sy matanjanja ny raha vavy malalanay izany. Fa miditra ao anatina fahasoavana ianao fa tsy sanatriako koromidina miditra makany anatozo. Efa lasa ny ozony miditra ny fahasoavana. Maherezitsika rehetrarehetra. Tianao Jesosy, misaotra anao zay Jesosy. Ny amin'ny fotoanandroany mankasitraka. Ny amin'izao fandarana izao misaotra Jesosy ny amin'ny fiderana zay vita tetr'Andriamanitra. Isorana anao mikasika ao. Isorana anao zay rehetra vita. Isorana anao connexion tsy tapaka. Fandarana tsy tapaka. Isorana anao Andriamanitra. Ny vavaka sy ny fiderana nasandatra teto. Isorana anao ny fanatrehanao tanatin'ny tokantrano tsirairay avy Jesosy. Isorana anao Andriamanitra. Voninahitra ny eo aminao. Trekay aminao toy ny fotoana rehetra eto. Ny toroteny. Ny hira izay mbola ho atao. Ny toy ny fotoana ny vavaka Jesosy aho. Mbola ho sakafo mamelona anay. Sakafo amelona anay mandritra ny herinandro Jesosy malalo. Ny toroteny izay omena ho anay indray androany. Ampijoro anay, ampahery anay. Hoentinay mamakivaky ny fiainanay ho avy rehetra. Misaotra Jesosy. Atolotryanao voninahitra. Mitera ny aza ny saotra hatramin'ny taloha indrindrako mandrakizay. Tamin'izay rehetra vita teto androany. Haleluya. Amen. Iranankiray farany epitatsika makany amin'ny fandarana amin'ny toroteny. Haleluya. Dia atolotratsika ty izy ty ampahery antsika rehetrarehetra. Izay efa ao anatin'ny sahan'Andriamanitra, ao anatin'ny valan'Andriamanitra, mahereza miorena tsara asa miova. Haleluya. Amen. Asa miova.
asani tutu Sarani ralali Nurena sara Sarani albati Nurena sara Hazam yuva Mai fape a minha sanitude Só te fona te curi e fique jalaina o amini tubu na dia mi si male di casa tu foni jali na dia mi si mandata tu foni jali Nadia mi si male suaza Tu fonati aku risali Satia fama chica Sati fonati aku Mi figeleza lana Awamini tubu Nadia mi si male di casa Tu foni jali Nadia mi si mandata Tu foni jali Nadia mi si male suaza Tu fonati aku risali Chicken and down Italy Isato puni naita Isai umeni tupu When isai marita Harita manda kizai Nani ni fanu kuna Harita si matuki Nani ni fanu kuna Tamanda kizai Ani nifano kuna Nitoku Nyari chikane dalitari Isato kuni naita Isai umeri tupu Ani sai marita Marita kizai Amini fano kuna Marita si matuki Amini fano kuna Marita kizai Amini fano kuna Nituku Sarani alai Nurena sara Sarani albati Nurena sara Hazam yuva Mai fape a minha sanitude Falia wa bini tubu
Amen, Jesosy. Misaotra anao izay Jehovah'Andriamanitra ny amin'ny fotoana rehetra androany. Isaorana ianao Jehovah'Andriamanitra ny fitahianao ny fiainanay ka nahatonga anay tonga eto indray androany. Dia misaorana anao satria nomban'ny tananao mahery ary dia tonga eto androany miarika izao andro sabata izao velonaina somatsara anaty fahasalamana sy herin-tanjak'Andriamanitra. Mitandremanay ny andro sabata amin'izao fotoana izao. Mandray fitsarana avy aminao, mandray fahasambarana avy aminao. Jehovah Andriamanitra, raiso ny fiderahana izay avy aminay mpanomponao reto. Raiso ny fakasitrahana fa tena feno fifalinana anatinay Andriamanitra. Ninninona zavatra ataonay eto Jehovah'Andriamanitra dia apetrakay eo am-pelantananao. Misaotra tamin'ny fotoana rehetra izay hitahinao hatramin'ity maraina ity Jehovah'Andriamanitra. No tahinao nanomboka tany amin'ny fandarana maraina ary hatreto dia mbola mandeha ny fandarana ary tiany dia voly tapahana isan'andro isan'andro. Mbola indreto izay tompo mbola miaraka eto ambany fahasoavana Andriamanitra. Dia tarivo lalana ry izahay kasio raha mikasianao izay Jehovah'Andriamanitra kasiany tany anatin'ny fotoam-bavaka dia matoky sy mino famoro kasianao mihoatra n'izany koa ato anatin'ny toriteny. Mitenena tompo voninkiana anao izay tsirairay avy midera laza ny saotra sy ny voninahitra anao tamin'izay dia mandrakizay. Manatria anay ny fanatriana ratsy sy mahazo manelongelona izao fotoana izao fa tsy maintsy voatory eto ny tenin'Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Halleluia. Amen. Tahaka ny mahazatra moa ravana malala tahintompontsika rehetrarehetra aloha dia tia mpanomboana nanomboantsika ny fotoana dia tsy haintsy anao antiry ty saka misy olona atao batisy eto. Latsika rehetra samy hira dia angataka anao eto tompo tehirizo izay tsirairay avy Halleluia. Amen. The future so beautiful under my bed. So don't forget the flying pool. The love baby and better. Need another sister in the pool. The future so beautiful under my bed. So don't forget the flying pool. The love baby and better. Need another sister in the
Jesus afonsanko tena vinitafiltra nazanzambangina tendelikansamoko misangana Jesus afonsanko tena vinitafiltra nazanzambangina tendelikansamoko she shouts to me and goes on. She tell me find me. She rescue me every time. She tell me find me. Something find me. She shouts to me and goes on. Halleluja, da tompitsika rehetrarehetra dia falibe mahitanareo eto falibe indray mahitanareo tonga eto androany ary dia manona fiadana tompo amintsika tsirairay avy arabe natratra nyty andro sabata fafinaretana ity indray tsika rehetrarehetra dia ho fafinaretana ho atsika tsirairay avy ane izao andro androany izao sambatra ianao raha manao an'ity andro ity ho fafinaretanao fa tsy andro mavesatra ao anao fotoan-dehibe androany fotoan-dehibe androany satria tena hoe andro anankiray miavaka izay tena ahafahantsika miditra tanteraka amin'izany hoe fanatrehan'Andriamanitra ry havako malala. Sambatra ingery avana antsika afaka manakaiky an'Andriamanitra na dia tsinitsina ary ity andro androany ity no ahafahantsika tena hoe manantona an'Andriamanitra mikasika ny lamban'i Jesosy. Alleluia. Raha marary zany ianao androany fotoana tsara indrindra ahafahanao mikasika lamban'i Jesosy. Alleluia. Eo amin'ny fiainanao dia ho sitrana ny loharanona retina rehetra. Raha androany ianao ilay vehivavy tsy nahazo rano miaraka amin'ny sinina efa vida, androany ianao tena afaka ameno anovo ilay loharano velona dia tsy hangetaheta intsony mandrakizay. Raha mba isan'ireo vahoaka takan'ireo vahoaka tsoby 5,000 izay reraka mila misakafo nefa tsy mitondra ninninona ilay mofinaina midina avy any an-danitra hidinao anao androany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia inona ianao ka ho voky fa tsy mofy ihany no ny veloman'ny olona hoy ny tenin'Andriamanitra fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Raha takan'ilay lehilahy mpangataka ianao jamba sady mpangataka tsy mahita ny lalakombana mbola hiankina amin'olona koa ny zavatra hohanina fotoana tsara indrindra ho anao androany andalovan'i Jesosy ao amin'ny fiainanao ka hitenenany aminao hoe mitsangana mahirata. Alleluia. Inona ny tianao ataoko aminao. Amen. Ho tahiny tompany antsika mianakavy fa ilay mahitanao ary dia raha mba takan'ilay lehilahy koa nisy lehilahy ray tadidiko amin'ny baiboly eo mipetraka mangataka eo amin'ny vavahadiny tsara endrika mba eo amin'ny vavahadiny tsara endrika ihany ianao
misy tanàna natao hoe tsara endrika nefa anao ivelany tsy misitraka an'le ahatsarahanao akory ianao fa mbola miankina amin'ny fiantran'ny olona dia hoy izy Petera sy Jaona hoe tsy manana nininona omenanao a tsy manana vola fotsy na volamena ho tenenina omenanao andro any fa zay ananako nomeko anao. Za manana fiadanana ao amin'ny Kristy, za manana fitahiana ao amin'Andriamanitra, za manana fanasitranana ao amin'ny fanahy masina. Zay ananako nomeko anao, mijery aho, hoy izy ireo lahy. Mijery anay rehefa nijery le mpangataka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoy izy mitsangatsangana. Androany koa tononoko ny fananganana ao aminao ao, tononoko ny fitsanganana ao amin'ny fiainanao ao raha misy zavatra maty ao misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny intsony ao ity andro ity ny tsara indrindra no vidian'i Jesosy hananganana ny fiainanao. Tahiny tompo mahetatra amin'ny farany. Mamaky tenin'Andriamanitra avy atratsika amin'ny bokin'ny Jona 4:4. Amin'izao hoe raba kely sa ahoana? Erikaraky rolianisy mampionina fleur minosy matoky misy vaovao io misy ary misy tonga soa misy ary misy androany za vao tonga nahitanao dia tonga soa maretatra amin'ny farany. Kadaka malala razana soa Sylvie toy Jesosy mandrakizay Rodine Marie Jesosy Mpandresy Vergelina minosy matoky artisanat de Madagascar Ingénieur Rodriguez Sarindra Raingo Anitra Clarisse Lovitina tahiny tompo Miriarandremalala Soa Meva tsika rehetrany ambony any Itody Rahony Soa Fiabelazana Kadaba Tina Rakoto Azaka Sandola Asany Apôstôly Razana Soa Sylvie Tina Sirikoko Tonga Soa Koda Leoni Sika Menakavy Eliana Miarniena Faly be mahita anareo dia tonga soa dia maharetatra amin'ny farany. Bokin'ny Jona 4:4 novaka itsika ao amin'ny andininy 10. Andininy 10. Halleluja. Jona 4:4 andininy 10 no jerentsika volasana vavy malala. Rehefa hitatsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Hoy tenin'Andriamanitra manao hoe dia hoy Jehovah, ianao malahelo amin'ny tanatanamanga izay tsy nisasaranao na napanirianao. Dia ilay naniry indray alina monja ary maty indray alina koa. Koa moa izany tsy alahelo an'i Ninive, ilay tanàna lehibe izay misy olona tsy omby roa alina sy iray hetsy, izay tsy mahafantatra ny havanany sy ny haviany, sady be biby fioly koa. Halleluja. Amen. Zao io tantara io. Tezitra zany Jona, natezitra ny Jona tamin'i Jehovah dia zao. Niteny tampoka Jehovah hoe tsy haringana indray Ninive. Nefa Jona efa tsy nety andeha ho any. Fa efa nandeha niondrana nakany Tarsisy izy nefa tokony ho any Ninive. Dia tsy navelan'i Jehovah fa nalefan'i Jehovah mihitsy ny hazan-drano hitaty azy teny amin'ny ranomasina ary nitondra anazy indray rehefa tsy netinetiny sambo ho any Ninive i Jona. Dia hoy izy Jehovah aloha fa hazan-drano mihitsy mitondra anao. Somaray indray mitondra anao raha tsy mety aminao ny sambo fa ianao tsy maintsy manao ny asako ka. Misy olona vonjena any ka. Misy olona ho ampitahorina any. Ndala fampitahorana nge netiny Jona Ary za mitenao misy fotoantsika fampitahorana netin'Andriamanitra ampitodiana antsika rehefa tsy mety atodika amin'ny zavatra hafontsika. Dia efa tsy nety Jona fa hoy Andriamanitra hoe mandeha any. Dia rehefa voatoriny Jona tena tsemboka mihitsy zany Jona nandritra ny fotoana. Ray andro tontolo. Nitory-teny Jona dia atelona azafady 3 andro nitory-teny fotsiny. Dia tsotra fotsiny le teny. Rehefa tonga ao anao izy dia teny fotsiny hoe rehefa afaka 7 andro dia ho ravahana Ninive. Dia raisinao ange
ny zavatra rehetra ataotsika dia angatahantsika vokatra. Ohatra asena amin'ny tenitsika hoe ataovy ty azy ty dia tsy maintsy metretsika dia ohatrina nefa ny karamako manao an'io dia inona nefa ny azoko. Endry tsara mantsy ny zanantsika io zanantsika tefidanana inona nefa raha endry tsara. Telo andro ianao mitely miogaoga amin'ny lalana mafana midanika ny ainandro ka tao ny etaeta fa zao ary mitory-teny eto a tsisy anandro midanika misotro rano matetika maika fa jona bebahana rehefa afaka 70 andro dia horavaina Ninive. Dia inona ny zavatra antranga na atahotra ny mponina tao Ninive dia nibebaka ny alina tamin'ny ratsy-panao ary lazany ten'Andriamanitra any amin'ny Jona 4:20 fa ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireny amin'ny alany tamin'ny lalan-dratsiny dia nanenina izy ny amin'ny lozaka ny lazainy izay lazainy amezina azy ka dia tsy nataony zany tsy naringana zany Ninive. Nefa Jona efa ozy izy Jona hoe matoa za hingainany amin'izay misy mihitsy izy faty olona eto androany. Jona koa tsy faly tamin'ireo mponinao Ninive ireo satria tiako nareo mba mandinika an'izany misy fotoana ngeravana ianao mitandrina didin'Andriamanitra ianao ozy izy rehefa nompon'Andriamanitra ao baiboly hoe seka solambaka ozy izy asafa mahita ny ratsy-panahambiny satria ianao mitandrina noho ireo ratsy-fanahy ireo ianao tsy samanao zavatra ratsy ianao mbola ohatrany ianao ihany ny anarany eto amin'ity tany ity. Ny olona rehefa manao ny ataony milamomeny ny fiainany. Dia zay miteny ntsika tezitra amin'ilay olona mpanoty misy olona zao tena efa hitantsika mihitsy hoe mahanao zavatra mampalahelo sy tsy mety. Misy fotoana ary tsika miteny mihitsy hoe minary toy ny tsy alain'i Jehova fa zao tsy anjarantsika nefa no miteny an'izany. Tsika koa mba ratsy taloha fa Jona somary sady mitena horavaina raha afaka 70 andro raha afaka 70 andro ianao misotro tokio dia horavaina Ninive. Ianao mijangajanga io raha afaka 70 andro ataovy ihany ka ataovy ohatry ny teny zany hoe ataovy toy izy fa hitanao tsara fa 70 andro. Inona ny tranga afaka 70 andro? Ozy izy foana tsika hoe ity olona ity zao manao ratsy be ity mibebaka kely indray mandeha fotsiny dia avelan'Andriamanitra dia izy namono olona fa izy raha mandeha mibebaka dia avelan'Andriamanitra dia mitovy aminay tsy namono olona ihany. Tao anatin'ny sain'i Jona zany efa nieritreritra izy faty olona mikararahana eto fa efa miteny ho hitanareo tsara zany teny faminaniana teneniko aloka ny vavako zany fa efa miteny azay hitanareo tsara ary. Tonga nefa rehefa 70 andro tsisy nirinina ny tranga. Inona no natonga ilay tsisy nirinina ny tranga? Jona tsy napatatra. I Jona nge tsy napatatra hoe bebaka ireo olona ireo ny anjaran'i Jona teniny tory fotsiny. Avy nitory Jona dia lasa izy nandeha. Dia efa niandry sisa hoe hitanareo tsara fa dia vitany anahy Jehova aiza amin'izay ny karamako dory amin'izay fa mbola iandry 70 andro hoe Jehova efa 5 andro ataovy amin'izay. Tsy fantany fa tao anatin'izay 70 andro izay nanomboka tany amin'ny mpanjaka ka hatramin'ny zaza madinika ka hatramin'ny biby fiompy ny fady hanina. Dia hitan'i Jehova zany dia nanenina Jehova tamin'ny loza sika ho ataony. Dia voalaza ny ten'Andriamanitra ka tsy nataony zany. Jona tsy nafantatra. Inona ny zavany tranga? Tsy nampahafantariny Jehova nandry Jona raha teo satria tsy problème ny Jona zany. Misy fotoana tsika tsy mandray ny problème tsy atsika rehefa mitory ny ataontsika. Izay fanarahan'Andriamanitra sy ilay olona anazy zany sisa. Fa mibebaka. Ary andininy fahavatra vakitsika ny Jona 4 dia fimonomononana ny titatra. Fimonomononana ny Jona sy ny nananaran'Andriamanitra azy. Andininy voalohany fa tsy sitraky Jona indrindra zany ka nirehatra amin'ny fahatezerana dia mivavaka tamin'i Jehova izy ka nanao hoe inona tsy sitraky Jona? Le teny farany hoe tsy nataony Jehova le fandrikanana ka tsy nataony zany. Dia tonga dia mitoy fa tsy sitraky Jona indrindra zany ka nirehatra tamin'ny fahatezerana izy dia mivavaka tamin'i Jehova izy ka hoe fony aminao Jehova tsy izao ihany manefa nolazaiko fony ambola tany amin'ny taniko fa ny andrao isy ny toy izao nantsirako any Tarsisa namaty io kely efa natonga natsaka ny Tarsisa dia fantatro fa tsy ataonao akory ny zavatra nanirahanao anahy.
satria fantatra fa ianao dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra maharo-po sady be famindrapo. Zany mihitsy nke Jehova e, zany mihitsy angeny atao hoe maharo-po e, miantra mamindra fo maharo-po sady be famindrapo. Zay Jehova, inona ary tsy fananiny zany fa zay maha Jehova azy. Fantatra ianao sisy fa ianao dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra maharo-po sady be famindrapo ary manenina ny amin'ny loza. Zay kely le mavoanao Jehova. Ko naninona ray na ny sahiranonao rehefa tsy andringana akory ianao. Ko mifona aminao ankehitriny Jehova, esoroneko dia aloha ko fato zay ho velona nao maty any leobe a. Impitsika miteny an'izany amin'ny fiainantsika, leobe a. Andiny faivatra Jehova taminy, mety ve zao ataonao zao, mety ve zao firehetry ny fahatezeranao zao, dia tsy niteny Jona, niady tamin'i Jehova izy. Andiny vadimy dia nivoaka ny tanàna Jona ka nipetraka teo atsinana tanàna, ary nanao trano ratsakazo ho azy teo izy ka mipetraka teo ambanin'ny alokaloka koa mandra-pahitan'izay hafaran'ny tanàna. Jona zany io mbola manantenana izy ho potika any io tanàna io e, sa ve dia narehefan'i Jehova ty fotsiny toritory aty fa tsy maintsy misy potika eo, maintsy misy potika sy levona eo, araka le fomba fiteny hoe misy levona. Fa mandritra an'izay fotoana izay nanao trano hazo satria mamay be mihitsy mantsy ny tany, mamay be mihitsy ny anandro dia nanao trano hazo izy mba hialokalofany. Andiny fahenina hitan'i Jehova fa tezitra izy. Mahafinaritra ange Jehova ry havana. Dia ary Jehova Andriamanitra nanomana tana-tanamanga ka nampaniriany analokaloka an'i Jona. Ary nampaniriany analokaloka an'i Jona zany ho alokaloky ny lohany hanafaka ny alahelony, ka dia nafaly an'i Jona indrindra ny tana-tanamanga. Nanao hazo zany izy a, trano hazo mba hialofany. Fa hoy Jehova ao fa asiko finition nasiany Andriamanitra tana-tanamanga. Tana-tanamanga dia le zava-maniry mandady misy raviny ary afaka atao alokaloka tokoa. Misy anarana anakay kikajon na hoe ricin zany. Rehefa mahita nareo huile de ricin dia tana-tanamanga ireny. Hitanareo le fanafodina esola zao dia hosorana an'io raha menaka tana-tanamanga io. Misy manao hoe kinana, mahita kinana nareo any Madagasikara, menaka kinana, huile de ricin, menaka tana-tanamanga fampaniriana tony volosola losola tony sady fialofana. Zany hoe zava-maniry tena tsara be zany io a, tana-tanamanga io. Tena mpaniriana tana dia faly be mihitsy ny Jona satria naniny nisy nanalokaloka, voalokaloka izy. Dia faly izy dia nitony ny fahatezerany, zany ahay mba misy an'izany. Na izany aloha leobe any tamin'ilay teo tsy. Eny e, soa fa misy an'ity mba mialokaloka. Dia faly izy. Fa andininy fa fito. Misy kinana ny ambanivohitra Rôliony. Zany izy nandefa menaka kinana fa tsy naharitra dia sy leobe mbola roviana voahiry fa aloha tsy asiana. Le matoky manao an'izy isan'andro mantsy manahirana. Indray tsisy fotoana dia sao dia nirany ihany no maniry. Andiny fa fito tsika izao. Kanjo noho ny ampitso maraina dia nanomana fositra, nanomana fositra koa Andriamanitra ka namely ilay tana-tanamanga iny dia nalazo. Tana-tanamanga ny risany kinana, ricin. Dia huile de ricin ny bazin'ny kinana. Zay a. Ary ny ampitso maraina dia nanomana fositra koa Andriamanitra ka namely ny tana-tanamanga iny dia nalazo io. Ary noho niposaka amin'ny masoandro, Andriamanitra dia nanomana rivotra mamay avy any atsinanana ary dia namely ny lohan'i Jona ny masoandro dia any izy ka nangataka ny faty nanao hoe aleoko faty toy izay ho velona. Dia isaky ny mezika dia aleoko faty toy izay ho velona leo a, mba hoy Andriamanitra tamin'i Jona. Ho mety ma zao firehetry ny fahatezeranao amin'ny tana-tanamanga izao? Ary hoy izy, mety ny hatezerako e, na dia mandra-pahafatiko azy. Io no natonga Jehova ny teny an'izay, ianao malahelo ny tana-tanamanga izay tsy nisahirananao, nanam-panirinao. Dia ilay naniry indray alina monja ary maty indray alina koa.
ka moa za tsy mba alahelo an'iny veva ilay tanàna lehibe izay misy olona tsy omby roa alina tsy rehetra zay tsy mahafantatra ny aviany tsy ny avanany sady be biby fiompy koa nazavain'Andriamanitra ny Jona ny antony nampalahelo azy tamin'ny ve marina nge zany ry havana ny any Jona tanàtanamanga kely anankiray zay tsy namboariny kory a dia nahatezitra azy eo maty le izy nampalahelo azy eo maty le izy hoy Andriamanitra izany no mahatonga namalahelo amin'ireo olombelona asan'ny tanapireo. Jehova rehefa mamelona olona dia faly. Fanazy izy ny bokin'ny Isaia 7:7. Isaia 7:7. Isaia 7:7 andiny 1:20. Aminao izay tenan'Andriamanitra. Izao olona ny finoany koa azy ao no hanambarany fiderana. Rehefa misy olona mbola velona zany dia faly Andriamanitra satria hidera azy ireo. Raha maty zany ny olona dia mitsahatra ny fiderana dia malahelo Andriamanitra. Faly be mihitsy Jona satria nisy nanalokaloka. Ary mahafaly io manalokaloka io fitsarana ao ambanin'io alokaloka io fifaliana ao tsy mamelona ny anandro mahazo aina mahazo tsiodrivotra ao ambanin'ny tanàtanamanga io rariny raha nalahelo Jona hoe maty sahady le izy satria nitondra soto amin'ny fiainany. Tsy fantatra Jona fa Jehova koa nge ravana efa nandalo an'izany taloha ela be tany Jehova efa nisy an'io nanalokaloka. Ezekiela 9:20. Bokin'ny Ezekiela 9:20 no vakiantsika androany. Ny soramary dia faminaninany amin'ny mpanjakany Tiro. Andiny voalohany. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe ry zanak'olona lazao amin'ny mpanjakany Tiro hoe zao no lazain'i Jehova tompo. Satria niavonavona ny fonao ka hoy ianao hoe mba Andriamanitra koa. Eto amin'ny anankiray amin'ny fipetrahan'Andriamanitra no ipetrahako dia eto ampovoan'ny ranomasina. Nefa olona ihany ianao fa tsy Andriamanitra tsy na dia nataonao teo ny fon'Andriamanitra aza ny fonao. Andininy 5:20. Ianao dia kerobima voaositra izay manaloka fa voatendrika ianao. Tao tendrombohitra masin'Andriamanitra ianao teo amin'ny vato mirehatra no nitsangatsangananao. Tsy nanan-tsiny ianao tamin'ny nalehanao. Hatramin'ny andro namoronanao ka mandra-pahita heloka teo aminao. Noho ny abetsahan'ny varotra nataonao dia nofenoana loza tao aminao ka nanoty ianao ary dia nolotoko ka nariko niala tamin'ny tendrombohitr'Andriamanitra ianao ary nosimbako ianao ry kerobina manaloka hiala ao amin'ny vato mirehatra. Niavonavona ny fonao noho ny hatsaratarehanao. Efa niasimba amin'ny fahendrenao mba amin'ny famirapirantanao ianao. Nazerako eny an-tany ianao sady natolotro ho fitalanjonan'ireo mpanjaka. No ny habehan'ny elokao tamin'ny tsy fahamarinan'ny varotra ao dia voalotonao ny fitoeranao masina. Koa izany namoahako hafa avy ao aminao andevonanao ary ataoko tonga lavenina eny ambonin'ny tany ianao eo mason'izay rehetra mijery anao. Ny firenena rehetra izay malalanao dia ho gaganao ho tonga fampitahorana ianao ary tsy ho ao intsony mandrakizay. Iza ny mahalala hoe iza zany olona iza zany resahana zany. Iza zany olona na anjely na kreatura resahan'Andriamanitra amin'ny Ezekiela 9:20. Isotro izany kely dia nareo mamaly. Halleloia. Iza io resahan'Andriamanitra izay mahalala. Ankoatra amin'ny mampinona zany tsy mamaly. Halleloia. Amen. Halleloia. Misaotra anareo namaly. Marina daholo ny filazanareo fa ny tena marina indrindra amin'ireo dia Losifera. Losifera zany voalaza zany. I Losifera ry havana dia kreatura anankiray akaiky an'Andriamanitra indrindra tao an-danitra tao. Ny asan'ny Losifera dia teo anilan'Andriamanitra izy
ary manaloka an'Andriamanitra. Taloha tamin'ny andro ny Farao dia misy an'le olona le mikopakopaka iny na manaloka anazy iny. Zany ny toeran'ny Losifera teo akaikin'Andriamanitra taloha. Tsy nisy anjely akaiky an'Andriamanitra tahaka ny Losifera. Ary natonga ny Losifera nieritreritra hoe nanomboka ny avinavina ny fony dia niteny hoe zakonge mba Andriamanitra. Io eto amin'ny anankiray amin'ny fipetrahan'Andriamanitra ny fipetrahako hoe normal be zany. Zay akaiky fe vilany fenoarina hozy tsika. Zaho ozy izy iasafa mba nitsiritra ny toeran'ny Losifera dia ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Losifera dia tena teo anilan'Andriamanitra manaloka azy. Ianao ozy izy ilay kerobim voaositra, sady voaositra izy ny voatendry. Ary ny toerana fandehanany ao an-danitra tao dia vato mirehatra, vato tsy mirehatra. Zany hoe zavatra manganiany tena spesialina ny Losifera. Izy ny mpanaloka an'Andriamanitra. Ary nafinaritra an'Andriamanitra nitondra fifaliana ho an'Andriamanitra, mihoatra noho nitondran'ny tanatanamanga fifaliana teo ambonin'ny Jona tamin'ny alalan'ny alokaloka mafinaritra no nifalian'Andriamanitra tamin'ny Losifera. Zao rehavana malala fa nataon'Andriamanitra naverin'Andriamanitra teo mason'ny Jona no tapahan'ilay tanatanamanga. Entin'Andriamanitra hitenenana fa raha ohatra nalahelo Jona fa tsy levona ny mpon'ny Ninive dia nanomanan'Andriamanitra tanatanamanga nanaloka ny Jona ndray arivo ndray atoandro fotsiny a. Nentin'Andriamanitra napahitana Jona hoe ohatry ny ahoana moa zany hoe plezira misy manalokaloka eo amboninao zany. Misy dikateny anankiray tsy haiko na grika na roma na grika na inona lay dikateny, fa ny dikateny hoe risain io na hoe io tanatanamanga io dia hoe fialofana fitsarana. Mahafinaritra io zany mialoka sy mitsahatra. Nahita tsirony indray mandeha an'izany ray andro Jona, tsy fonitsony io, nalahelo izy raha nesorony io. Hozy Andriamanitra aza malahelo an'io ianao fa zahako ary nge hatramin'izay ka hatramin'izay nisy nanalokaloka teo fialokalofako Losifera. Tahaka ny tehiteny Andriamanitra, inona moa izay tanatanamanga ry Jona miohatra amin'ireo mpon'ny Ninive ireo? Ary efa namonina ny teny tery avana dia tena resy lahatra ry avana ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Io tanatanamanga io dia tandindon'ny Losifera tao an-danitra tao. Ary ny mpon'ny Ninive dia tandindontsika rehetrarehetra. Manomboka androany fantaro ny valeranao. Manomboka androany tena tiako fantatrao ny valeranao eo imason'Andriamanitra. Tena vao nietsika fotsiny Losifera sy akaka amin'ny toeran'Andriamanitra. Nanomboka ny avinavina. Zaho miteny anao androany ialao ny avinavina. Ialao ny avinavina fa tsy tian'Andriamanitra ny avinavina. Vao nanomboka ny avinavina tamin'Andriamanitra, vao nanomboka nanandra-tena na heritrin'Andriamanitra natotony taty an-tany. Tonga dia Andriamanitra aloha tsisy mpanalokaloka. Andriamanitra raha nanao ohatra tezitra Jona, tsy nanao ohatra tamina hoe zava-mananaina hoe biby fiompy na hoe ondry amanosy, zava-maniry kely velona indray alina dia maty indray alina. Fa nampalahelo an'i Jona. Nahoana kay Jehovah ny tsy alahelo amin'ny mpon'ny Ninive rehefa? Inona tsy fahotana nataon'ny mponina tao Ninive? Be dia be fa mbola tsy fon'Andriamanitra aringana ihany. Misy teny mahafinaritra be eo amin'ilay mpon'ny Ninive teo.
Zavakitsika ilay Jona dia izao. Ty teny anankiray ty mba tiako marianao anatin'ny baibolinao. Dia hoy Jehovah, 19 ianao malahelo ny tanàtanamanga izay tsy nisasaranao sy nampanirinao, dia ray naniry indray alina moa ny jara-maty indray alina koa. Ko moa izaho tsy alahelo an'ny Ninive, ilay tanàna lehibe izay misy olona tsy omby 2 alina sy 1 hetsy, olona be dia be, izay tsy mahafantatra ny havanana sy ny haviany, sady be biby fiompoko. Tareo tsy nandringanan'Andriamanitra ny Ninive koa dia izao. Tsy mahalala ninino ireo. Mbola tsy fantatr'ireo ny havanana sy ny haviany. Tsy fantatr'ireo ny ratsy sy ny tsara. Tsy mbola niezaka nahalala an'Andriamanitra ireo. Misy olona mbola anatin'ny tsy fahalalana an'Andriamanitra mihitsy. Tsy mbola azon'Andriamanitra hanadinana. Tsy misy amintsika hoe hanala fanadinana dia zavatra mbola tsy nianaranao mihitsy ny hanalanao fanadinana. Reto mpon'ny Ninive reto dia tsy mbola nafantatra ny ninona momba an'Andriamanitra. Ahoana no ahafahana mandrinkana olona mbola tsy anaty fahalalana, mbola tsisy ninona fantatrao momba an'Andriamanitra. Alohan'ny anaovana batisa ny ranavavy Arivelitsika, mianatra izy, mianatra tenin'Andriamanitra. Eto amintsika eto ny batisa, mety gaga nareo indray mandeha isaky ny tsaiko fitsaky ny roviana vao misy batisa. Ny antony dia tsotra. Hiala amin'ny fahotana ianao, mila fantarinao aloha ny fahotana. Hiditra fanaovana sitrapon'Andriamanitra ianao, fantarinao aloha inona ny sitrapon'Andriamanitra. Mba tsy ataonao tsony. Dia mianatra baiboly. Eto amin'ny fandaharana andramoka izao tsy izay te hilomano dia atao batisa. Fa izay teo any an-danitra dia mianatra baiboly dia atao batisa. Amin'izay fotoana izay tsy atao batisa indroa, intelo, inefatra ianao, fa fantatrao rapitso ranavavy Angela. Fa ho alevina ianao dia olom-baovao ianao mitsangana avao. Ateraka indray. Tsy navelan'Andriamanitra ho potika ao anatin'ny tsy fahalalana mpon'ny Ninive. Nomeny 40 andro ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tsy Jona. Ka Jona efa malala ny sitrapon'Andriamanitra. Nefa nge Jona aza nandà sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy sapan'ny Jona mihitsy any ambadika any koa misy olona masina noho Jona ny teny maninona zao io tsy navela maty tany anaty rano tany. Mandika ny sitrapon'Andriamanitra dia izay olona izay indray nanarin'Andriamanitra mety nanaovany tanàtanamanga iray dia niteneniny hoe tezitra tamin'ny tanàtanamanga dia niteneny hoe ianao marelo amin'ny tanàtanamanga dia zavy tsy alahelo an'i Jona. Malahelo an'i Jona Jehovahandriamanitra. Malahelo an'i Ninive Jehovahandriamanitra. Malahelo an'i Angela Arivelo Jehovahandriamanitra. Tsy avelan'Andriamanitra potipotika tao anaty tsy fahalalana zany tsika. Fa ampahafantarin'Andriamanitra tsika aloha ny marina. Tena tsapako tao anatin'ny fanomanako an'ity toriteny ity ravana. Zany valerako zany. Ny valerantsika, Losifera tonga dia natoton'Andriamanitra. Tsika koa ravana mba manao zavatra tsy mendrika an'Andriamanitra. Tsika koa ravana mba miavinavina. Fa izao, hatreto dia mbola narovan'Andriamanitra tsika. Mbola ozy foana ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia. Isaia 5:20-9. Ahoana ny teny mahafinaritra hoe izao no lazain'i Jehovah, tahaka ny rano mboloboka hita atao an-tsapaony ka ataon'ny olona hoe aza simbany, fa misy fitahiana ao anatiny, dia toy izany ny ataoko koa amin'ny mpanompoko ka tsy hanimba azy rehetra. Hitanao ry havana, misy fotoana ny voaloboka. Izay zao aty aminay aty feno voaloboka. Feno voaloboka aty aminay aty. Misy voaloboka aty aminay aty. Mialatsiny kely mialatsiny kely. Tena moa teo ny tapaka ry havana.
iza natadidy teo amin'inontsika ny janona farany teo Isaia 5:20 misy voaloboka ty aminay rehefa volana septambra dia vokatra be mihitsy voaloboka dia tangosana fa amin'izao izy mbola tsy tangosana fa raha mandalo ianao zao aty aminay aty vao tamin'ny lahady mihitsy nandalo teny amin'ny sahana voaloboka teny dia hazohazo mainamaina kely manifo kely ohatr' izany dia tsy ampozina mihitsy izy io rehefa ao aorianao isy raviny be dia mitarozaka daholo ny voaloboka ka raha zao io dia afaka tena hoe sombao fa manimba ny tany hazo kely ratsy be dia ozy Andriamanitra aza sombaina fa misy fitahiana ao ny andry kely fotsiny nareo aza sombaina dia mba tahaka izany ke ravana ny tsy famelan'Andriamanitra atsika ho sombaina arovan'Andriamanitra ngentsika ravany arovan'Andriamanitra tsika losera tonga dia natotany fa itsika ataony daholo ny hevitra rehetra rehetra atsony amin'ny sambotambotsika ahitsiny amin'ny tsorakazotsika tarihany amin'ny tady mazaka ny fitiavantsika indraindray andrany ohatrany jona ampitahoriny kely mihitsy tsika ny tanjon'Andriamanitra dia tsotra ihany ny avoaro atsika ny atapajoro atsika efa tsapan'Andriamanitra ingeriavana hoe tena misy fatiantoka eto amin'ity tany ity zao no teneniko anareo 4 miliara zao tsika ny olona eto tany izay malala izy ny afaka mamaly an'izay na mijery internet ary nareo 4 miliara zao ny isan'ny olona eto tany tsika miteny zao 7 miliara 8 miliara ohatrany 13 miliara aloha ny hitako raha diso dia haitsio ny fatadiavako ny hitako farany rehefa nijery dia eo amin'ny 13 miliara eo Alleluia 12 miliara ozy Mampionina 28 miliara ozy Anitra Clarisy tsara daholo zay ny tena marina aloha 8 miliara ozy Lovely za loatra manao hoe 13 miliara toy eo izy zay fa beteraka zany dia lasa 13 8 miliara tamin'ny 2021 ndeha ataontsika 12 miliara ary fa zao ny zavatra tiako tenenanareo ary fantatrareo ve ny efa maty hatramin'nisy zao tontolo zao ty hatramin'nisy ny Adama sy Eva azoazonareo an-tsaina hoe firy zao ny olona maty raha ohatra 13 miliara na 12 miliara ny velona iza zao mba mety mitsatotsatoka hoe 4 miliara 4 million mety eo ny efa isan'ny olona maty hatramin'izay iza zao ny afaka hitena zay hoe firifiry eo firifiry mba miteniteny kely eo nareo tsy maninona andeo ataontsika misy hoe 10 miliara boriborintsika zany miadivatra 10 miliara zao ny olona eto tany dia mba firifiry eo zao hatramin'ny sy ny Adama sy Eva raha mba manao compte reo firy zay no efa mety maty efa betsaka 20 miliara ozy Rolianisy 36 miliara ozy izy Itody afinaritra ny compte nareo araka ny fandinihan'ny manam-pahaizana ny mpandinika efa mihoatra ny 100 miliara ny olona velona teto tany teto raha tsisy maty na ray ary mino an'izany ve nareo sa tsy mino raha mba mandinidinika zao hoe raha 10 miliara tsika zao dia raha tsy nisy maty mihitsy dia efa ny amin'ny 113 miliara any zany fa ny 100 miliara efa maty mino ny nambinina za koa mihitsy satria zay le zavatra vokatra ny fikarohana
dia mitombony zany efa hatramin'ny oviana moa raha isonareo fotsiny nandeha ny savodrano taminao aho dia efa be deaibe ro maty nefa taorinan'le be deaibe maty iny tsisy hoe be deaibe teraka nisy tsunami zao tamin'ny 2006 vao alina nahita verina nahita le vidéo ana tsunami iny fa niorikoditra nahita lika izy tamin'ireny tsunami ireny firy maty ravana be deaibe nge ravana maty tamin'ny tsunami nisy tanàna ray atao hoe banda atse zay tena saiky maty daholo itsy miponina teo aminy 100 milliards mahery raisinareo fotsy nisy bombe atomika atao Hiroshima misy bombe atomika mipoaka tamin'ny deuxième guerre verinareo fa firy ny olona maty tamin'ireny ary ny covid firy ny maty tamin'ny covid firy ny maty tany amin'ny adiny Afghanistan Irak sy États-Unis Iran sy Irak Ukraine sy Russie World Trade Center ry za hitano nisy choléra nisy peste tangety aloha misy 5 maty isaky ny olona velona ray za ary mino mbola mihoatra an'izany raha fahitako azy raha midindiny ao nefa raha misy ataontsika hoe olona maty ndray andro tao a États-Unis tsy haiko hoe 4 millions ny olona ndray maty tsy nisy mihitsy raha tany hoe 4 millions ndray teraka mitsitapitapy eny tsika tsikelikely normal be fa 100 milliards zay maty tombona mihitsy zany zavatra tiako lazaina anareo dia zao ny asa tanan'Andriamanitra zany betsaka maty no mivelona ary tamin'ireo maty ireo mbola tsy fantatra koa hoe tsy fantatra fa Jesosy efa niteny fa malalaka amin'ny vavahady any amin'ny fahaverezana ny dikan'izany tamin'ireo maty amina miliara ireo ny ankabetsahany ireo tany amin'ilay vavahady ngeza daholo fa ety sady tery ny lalana makany an-danitra vitsy amin'ireo ny tonga any an-danitra dia izao ny zavatra mitranga ray afaka malalako ireo sisa ireo mbola tedavon'ny Jona nampiana tamin'ny andro Ninive hoe ary ngano any ny ray tanàna Jehovahandriamanitra hoy izy Jehovah tsy afaka aringako ireo satria tiako ireo halleloia manota ireo betsaka amin'ireo koa manota mbola tsy mahafantatra akory ny aviany sy ny havanany tsy fantany kory hoe tsy mety io zavatra ataony io be deaibe nge ny olona ray mbola tsy mahafantatra hoe tsy mety io ataony io ary amin'izao andro enatsika sao be deaibe ny olona mbola tsy malala mety tsy sitrapon'Andriamanitra nge io zavatra ataonao io ary raha maty amin'iny izy dia maty amin'ny fahotana ary havana malala mijery anao Jehova androany iza ny tandindon'ny tanatanamanga Losifera ny tandindon'ny tanatanamanga manaloka nge Losifera ary mahita tombony ihany nge mahita lafitsarany kely ihany nge ny olona manompo devoly ny tanatanamanga nge azahoana huile de ricin dia mampaniry volo fotsiny azy sady manaloka efa naziran'Andriamanitra androany mitodika aminao Andriamanitra enao le Ninive tsy azo simbaina ravana raha ny simbaina ranavavy Angela Harvey ho aizany efa raha tsy naveran'Andriamanitra ny simbaina nandalo ady mafy ranavavy io ary anefa nisan'ny olona teo ampelantanany devoly no nafahan'Andriamanitra amin'ireo 13 milliards na 10 milliards mbola velona ireo tsisy fon'Andriamanitra ho verina dia ray azy ny tanatanamanga efa nitapahany na dia mpanaloka azy aza fa ireo 13 milliards ireo nge mbola tsy manao ny sitrapony
fa reo le nandefasany an'le anankiray mba nandefa tanatanamanga ray osimbaina koa Jehova sady namoy ny mpanalokaloka izy namoly teo amin'ny akavanany dia Jesosy Kristy zany nalefa ndray Jesosy Kristy osimbaina teo ambony hazo fijaliana omboy ozy ny olona dia eny ry havana navelan'Andriamanitra ombona Jesosy moa Jesosy heverina fa raha andefa iantso an'Andriamanitra ngezo izy raha andefa anjely ray legiona izy tonga dia afaka eto hoy izy Andriamanitra andao sy mbaiko ao ambony hazo fijaliana fa misy maro be ty kofonsy hiarika pasika tsika afaka fotoana tsely ataovy zava-dehibe ao anao ty pasika ity fa famonjena ao anao io le anankiray ny solo vonanao losfera nafon'Andriamanitra tsy miverina antrondry fa Jesosy nafony indre mandeha andraraka ny rany mba ho famonjena ao atsika rehetrarehetra dia miverina manjaka mafy tamin'Andriamanitra nafoy an' Jesosy fa tety aminao tsy maintsy nataony zay satria mafy aminy ny afoy anao mandrakizay aza dininao zany taka ny tiavan'Andriamanitra an' Jesosy ny tiavany an'asy anao fa mihoatra noho ny tiavany an'ny losifera noho ny tiavany asy anao tanatanamanga tapahana ndray alina tsy atakalony an'reto olona ny sairanany nomeny ny fofinaina mahavelona tsy fotaka fotsiny fa fofinaina mahavelona nataony tao anatintsika endrik'Andriamanitra mandendehantsika raha maratritsika maratra ny fon'Andriamanitra raha veritsika malahelo Jehova verinao fa tsy malahelo moa Jehova mahita an'ireo tao anatin'ireo firy miliara maty ireo firy zany zao ny voavontsy tsy fantatro isy 1 miliara avy eo an-danitra ao ny voavontsy tsy fantatro za mbola tsy tany fa raha mahita an'izao fiainan'izao reo olona maty rehetra ny tenentsika ireo moa maty martyra daholo ve reo fa tsy betsaka tamin'ireo maty ny arety mandringana betsaka tamin'ireo maty ny miarana sy maimboka teny amin'ny tany efitra fa firy tamin'ireo mba maty martyra reny maty martyra reny alleloia tonga ny an-danitra reny reo maty tamin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ireo maty tamin'ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra ireo velona mandrakizay atao batisa ianao raha pitsona anam-pahavangelana ianareo rehetra izay vita batisa aza manaiky ho matimaty foana ntsony aza manaiky ho matimaty foana anaty fahotana mandalo eto amin'ity zao tontolo zao ty fa efa novidiana ianareo tsy navela hosimbaina ianareo tsy navela hosimbaina isika maharary an'Andriamanitra isika manomboka androany fantaro fa lehibe lavitra noho ny tanatanamanga ny sairanan'Andriamanitra ny sairanan'Andriamanitra isika tsy sitrak'Andriamanitra ny afatifaty fotsiny atsika ohatr'izao zany ndao hiezaka efa zany ny fitiavan'Andriamanitra asy ianao ndao hiezaka hitazona anao ane Jehova hitazona anao amin'ny tanany mahery ane Jehova Andriamanitra za matoky ravina malala fa vorainao zany afatra zany ianao ny nive hitodian'Andriamanitra androany ianao ny nive hitodian'Andriamanitra androany tsy fono very ianao tsy fono potika ianao tsy fony ianao alazo akory azy fa tiany ianao ho joro tiany ianao ho velona tiany ianao ho tonga ny fiainana mandrakizay tsy marina ny fitenenana fa miezaka mihitsy zao Andriamanitra zao manao zay mamitapitaka ny olona manisy fandripanika tonga azo very tsy marina mihitsy zany ny marina hatramin'izao Andriamanitra mitady ny hevitra atonga ny olona tsy ho betsaka ny very mafony Jesosy
mba ho betsaka andray very toy zao nitiavan'andriamanitra zao tontolo zao no mena zanana tokana mba tsy hisy ho very zay tramino azy tsy hisy ho very na de ray am'ireo miliara reo saingy ny olona mezaka no very ny olona mezaka manatratra fahaverezana ianao tonga eto androany mba azonao an-tsaina moriavana zany fiainan'ny mponina tao an'iny ve taorinany namindrana fo zao no tenyny tao isaky mitady anota ny olo tao any vety vatadidany efa nisy efapolo andro manana sika saiko potika tsika so ihany fa tsy potika vita batisa ianao rapitso ho anareo iza zay vita batisa asa fotsitra misy tapakila eny an-tananareo tapakila ilazana fa tsy azo simbaina ianareo ny sahiranan'Andriamanitra no nampianatra anareo tsy nahay avisy avana antsika tamin'ny voalohany fefa nampahafantarin'Andriamanitra antsika ny marina tsisy nafeniny atsika na ho antsika mihazakazaka isisiky ny andeha ho very todika aminao mason'Andriamanitra ny Ninive ianao ny Ninive an'Andriamanitra tonga eto androany ary za miteny anao raha androany anao vao tonga eto anisan'ny invité spécial eto anao androany anambaran'Andriamanitra ny fitiavany fa iteny aminao Jehova fa tena tiany ianao marary azy ianao mampalahelo azy ianao raha very mampalahelo azy ianao raha potika tsika ingeravana raha potika atao amin'ity zao tontolo zao ty ka tsy manana an' Jesosy tsy inge tsy ho taka an' Jesosy hoe mipotehana teo ambony hazo fijaliana de natsangana tamin'ny andro fahatelo maty tsika de maty ary tsy nameran'Andriamanitra ny mponiny Ninive ho faty de mponiny Ninive mbola tsy tanàny avanatra sy ny aviany raha vringa andreo to de tsisy vaovontsina de ray azy tsy hitako ny afatesany ratsy fanahony tenin'Andriamanitra fa mba elany amin'ny ratsy fanoany mba ho velona izy fa tsy ho faty ary hoy ny tenin'Andriamanitra zava-dehibe mason'Andriamanitra ny fahafatesan'ny olony masina rehefa afaka ny fahotana zany no mahatonga atsika iteny takany Paoly manao hoe fahafatesana ny azo tompony rehefa vita batisa sika tsy maninona namaty azy nisy promotion batisa anankiray zay ary matoe efa antitra be maman'le rahalolona mpiarabavaka taminay efa antitra be efa bataina fotsiny zany fa natao batisa naroboka atao anaty rano satria nahoana mba ho voavonjy izy anjara ny ranavavy ao an'izay lahary velo raha pitso ny batisa tokony efa anjaranao indray ao aorianao raha mbola tsy vita ianao inona kay no andrasanao fa za miteny anao tsy avelan'Andriamanitra pitehantsika tsy avelan'Andriamanitra simbainy sika fa raha ty zao tontolo zao tokosa no taperina ny tantarany ho avy Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra tsy mitsinon'Andriamanitra tso zay rehetra mbola tapajanona eto zay mino tsy atao batisa no vonjena ny atonga anao tsy atao ohatry no faty tsony tsy ataorina tsony ny aminao na matina velona de vita batisa ianao vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao tafaray amin'ny Jesosy ianao halleloia de ho tahin'Andriamanitra ny antsika menakavy ry Ninive androany atsovy atao hoe Ninive ny anaranao raha nakasika anao zany teny zany de atao hoe Ninive ny anaranao fa ianao misy ny Ninive an'Andriamanitra tonga eto androany araka ny teniko taminao invité spécial ianao tsy azo simbaina ianao mihoatra lavitra noho ny tanatanamanga ny valeranao na ny manan'Andriamanitra fositra ny tanatanamanga fa ianao ny fositra tsy avelan'Andriamanitra mikasika anao satria tiany ianao manao hira anankiray tsika de hivavaka avy hatranytsika aorianan'izany iray zany menofinaritra daholo isika menakavy tahin' Jesosy halleloia menofinaritra daholo de hivavaka izika efa nakasika anao zany zany toriteny zany de araka anao antiry ty isika rehetrarehetra ho voninahitr'Andriamanitra nasoa veritsika lira nakasika anao hoe ny toriteny tsika moa tsisy fizarana fahatsapana tsony rehefa sabata fa raha tsy zany de nasiana fizarana fahatsapana menofinaritra daholo ary tsika menakavy de hivavaka avy hatranytsika ao aorianan'izany hira izany
tananao ianao no mpanefia ka Yesu ireo fako hunguty ireo vato mahotany tsarane tany magane eo an-tananao ianao no mpanefia ka Yesu ireo fako hunguty ireo vato mahotany tsarane ekeko amin'ny fody ny fanamboaranao azy ny fekona dia marary fa teo tonga fanaka nebonina iza ao amin'ny fanjakanao Tany anea la venona fasoavanao anaty zava ny fanay masinao mandrakotra io no mampamiratra vontany andeha la venona fasoavanao anaty zava ny fanay masinao mandrakotra io no mampamiratra ekeko amin'ny fody ny fanamboaranao azy ny fikona dia marary fa teo tonga fanaka umenguni ahita ao amin'ny fanjakanao ekeko amin'ny fody ny fanamboaranao azy ny fikona dia marary fa teo tonga fanaka umenguni ahita ao amin'ny fanjakanao fa teo tonga fanaka umenguni ahita ao amin'ny fanjakanao fa teo tonga fanaka umenguni ahita ao amin'ny fanjakanao Amen, Jesosy. Zany tokoa ange Jesosy, zany ange Jehovah'Andriamanitra. Halleluja. Misotranao zay Jehovah'Andriamanitra fa hatreto mbola mamboatra anay foana. Mbola mikolokolo anay foana. Tsy mamela anay, halleluja. Tsy mamela anay ianao Andriamanitra. Mipotika sy levona ao anatin'ny tsy fahalalana ao anatin'ny fahotanay. Fa raha ao anatin'ny fahotanay tokoa tao amin'ny tsy fahalalana ny havanana sy ny haviany no naringany ny Ninive dia tsy nisy na dia olona ray tao anatin'ny tanàna ray aza velona, tsy nisy na dia olona ray tao anatin'ny firenena ray aza ho velona. Dia aiza ho aiza Jehovah'Andriamanitra, aiza ho aiza Jehovah,
mety alaheronao tamin'izany. Mifony zay Jehovahandriamanitra tamin'ny zavatra rehetra zay tsy nety nataonay. Tsy maninona Andriamanitra raha nandefa fampitahorana ianao tao amin'ny tanàna Ninive. Matetika ry havana rehefa mitory sy tsy resaka sitrapon'Andriamanitra tsika ka mivavaka ka manentana ny olona mba hitandrina didin'Andriamanitra mba tsy hahaverin'ny olona, dia izao foana ny tenin'ny olona matetika aza ampitahorina n'izany ny olona, aza ampitahorina ny olona fa tsy mampatahotra izao Andriamanitra izao. Ry havana malala, Andriamanitra tsy mampatahotra, Andriamanitra mahateo-tia sy mahafinaritra izy. Misy fotoana koa Andriamanitra tena mandefa fampitahorana mba hampitodika atsika satria ny tanjon'Andriamanitra dia ny hahatonga atsika ho velona izay ihany, ny tsy hahatonga atsika ho very izay ihany. Misaotra Jehovahandriamanitra. Tena tsy ankalazaina ny anaranao Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra avo indrindra tomponay mpanjakana. Misaotra ny amin'ny fataterana fotoana teto androany. Matika Jehovahandriamanitra fa niza tonga teto izy androany, niza nandray ny hafatrao dia tsy mba ho simbainao zany olona zany, tsy ho avelanao simba zany olona zany. Anaradian-dranabavy an'izay laharivelo avokoa anay izay mbola tsy vita batisa, ary ireo izay efa vita batisa dia hijoro tsy ionona fotsiny amin'ny mahavita batisa azy, fa hijoro sy haritra hatramin'ny farany satria izay maharitra hatramin'ny farany no vonjen'i Jesosy. Dia raha laza voninahitra anie ho anao taio ny teny ho tonga hanofo, taio ny teny tsy ho verivery maina, fa taio ny teny anoniry sy amoa avy zato eny ho fiainana mandrakizay aty anatin'ny tsirairay. Misaotra Andriamanitra tsy toa. Halleloia. Amen. Ampandrotsika ny anabavitsika firana rakoto sy ranabavy rikaraka hivavaka amin'izao fotoana izao. Firana rakoto anao avy hatrany ny fitenena. Isaorana anay Andriamanitra rairay tsara indrindra raha mbola nanana teraka ny fotoana teto androany. Isaoranay Jesosy ny teny rehetra izay nentin'ny mpanomponao te satria votsara ao anay tsirairay avy izany, fa tsy handalo fotsiny ao anatin'ny tsirairay avy araka ny teny teo ny teny, fa ho teny fiainana ary ho teny mahavelona anay. Jesosy malalo, Andriamanitra be fitiavana ianao, Andriamanitra be famindram-po ianao, Andriamanitra tsy mba tsy marina ianao ka hanadiny ny asanay. Dia mangataka aminao indray izay Jesosy ireo vahoakanao rehetrarehetra izay nandray izany afatra izany tamin'ity androany ity Jesosy, ampisehoany voninahitra ao ary tena tao tsampany fa ianao ilay Andriamanitra be famindram-po sy be fitiavana indrindra Jesosy ny malala. Ka na iza Jesosy tonga teto dia nangatahanay aminao hiasa ao anatin'izy ireny eny ny tetiny, ary tena handray voka-tsoa izy Jesosy mba hamezany voninahitra anao ary hitehirizanao azy mandra-pahatonga anao eny amin'ny raha malanitra Jesosy. Ao koa Jesosy malala tena ataovy hoe araka ny teny teo hoe ataovy tena niveza Jesosy malala, fa aza ataonao tena hoe tsy mino ny zavatra rehetra fa tena hifandray ao anatin'ny tsirairay avy zany niveza any Jesosy malala, satria ianao ilay Andriamanitra na dia tsy mendrika ary dia fantatrao avokoa ny momba anay rehetrarehetra Jesosy malala. Dia tsy dia matoky sy mino izay tompo fanova ny fiainan'ny tsirairay ianao. Dia indrindra ihany koa iroso Jesosy ny amin'ny androany ity ihany, betsaka ny voakasika izany teny izany ka iroso koa Jesosy ny amin'izay mbola rehetra te handray izany fanjakan'Andriamanitra izany. Dia indrindra ny batisa Jesosy malala. Mety betsaka ny mbola te handroso amin'izany tompo, fa androany izy raha nandray izany teninao izany dia kasika amin'ny folo ka tena ao amin'ny varavarany lanitra teo hofahanao Andriamanitra. Saoranay be dia be ianao Jesosy ny amin'ny androany ity, satria tsy ny rehetra ny mety mahazo azany teny izany androany. Mety misy ny efa mangetaeta Jesosy tamin'ity androany ity kanefa tsy afaka mihaino izany teny izany intsony. Mety misy ny marary mafy, mety misy ny mba ahoana amin'ny fahafatesana, mety misy ny efa nody mandry androany Jesosy. Fa ny reto ny vahoakanao reto dia nofidinao mbola azo an'izany fahasoavana sy fitahiana lehibe izany izay nomenao. Ka dia mangataka aminao Jesosy tehirizy ireo aminao mandra-pahatonga no any amin'ny rano lanitra. Misaotra Jesosy malala
voninahitra dia anao rery ihany amen. Alleluia. Sotranao izay Andriamanitra iray fahavidiana. Sotranao izay ny amin'izany teny mamy izay natondra ny amin'ny mpanokonao izany. Tena mandinika ny fahatsaranao izay Andriamanitra. Tena tapanay ny fitiavanao anay Andriamanitra. Saintsena izany fitiavanao izany izay Andriamanitra hoe izay rehetra mbola fonao very mahatonga nanarehan'izany teny izany Jehova. Tena misaotra anao. Tena tianay olombelona tokoa ianao Andriamanitra. Ary izay ianao mitady fomba rehetra Jesosy. Mitady fomba rehetra ianao Andriamanitra mba tsy handinganana anay hanomboka taminao azy. Mitady fomba rehetra ianao mba tsy haveriny olona tsirairay ihany Andriamanitra. Tanikana ny olombelona satria asany tsananao izay. Tena hoe tena vahabidy ao anaty anao izay Andriamanitra. Tena tsy fonao izay. Tianao izay olika manaraka ny teninao hoe indrakona miafatesana tsy fanampany iala anay amin'ny lalan-drasy nay dia rehetra izay dia tao tena ive. Mbola tsy nalika anao fa tena namindranao fotatry nalahelo ianao nahitanay onenanay fonao. Nahitanay ianao tao anatin'ny tsy fahalalana Jesosy. Nahitanay tao anatin'ny tsy fahafantarana ianao Jesosy. Dia namonjy anay ianao tamin'ny alalan'ny zanakao. Ary fonao izany zanakao izany ho anay satria tianao very izay rehetra mino anao. Tianao very izay rehetra asany tananao Andriamanitra. Saotra amin'izany fitiavanao manokana izany. Tebezany fitiavanao izany Jesosy. Mankasitraka Jesosy malala. Mankasitraka rehibe fitiavanao satria tena hoe tsara ianao. Tena tsara ny zavatra rehetra ataonao fiainanay. Mahatonga mbola nafahanao mbola afaka narehan'izany teny izany dia mbola ny fitiavanao Andriamanitra. Saotra indrindra tompo. Tena tsy hanome voninahitra ny anaranao satria misy tena hoe izay rehetra manome voninahitra ny anaranao mankasitrahanao dia androany izay tena hanandratra avy ny feo anay mba hanandridaitana ny anaranao satria ianao tena efa namonjy anay tsirairay avy dia tehirizy izay tsirairay avy rehetra Jesosy. Tehirizy ny olona tsirairay avy dia nandeha an'izany teny izany efa bela misy ho very Jesosy. Aza bela ho ringana araka ny teninao hoe ringana ny olona no ny tsy fahalalana ny teninao dia ampalalao ny olona tsirairay avy Jesosy. Efa akaiky ny andro farany ampafatany ny olona. Saotra izay Jesosy amin'izany teny izany satria naniraka an'ilay mpanokonao rehetra ianao Jesosy. Ireo jonany rahanao afaka ny miveretra rehetra dia izay tsirairay avy rehetra Jesosy malala mba afaka eo an-tanany ao amin'ny fahotana mba afaka eo an-tanany fahavarana afaka eo an-tanany tsifera Jesosy. Fa tena hoe ho anao mandrakizay izay Jesosy dia mankasitraka tompony amin'ny teninao dia voninahitra ho anao rery ihany. Alleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka azy mirahavavy sika tao anatin'izany tao anatin'izany vavaka mamy sady matsiro izany. Raha sitraka ireo dia anao hira anankiroa tsika. Indray hira fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia indray hira fiderana hamarana antsika ny fotoana satria aorin'izay dia tapitra ny sabatantsika, tapitra ny fotoam-piderana, ny fotoam-bavaka. Dia andao ataontsika ity hira anankiray ity dia tsika tsy arovana an'izany famindrapon'Andriamanitra ngezabe izany izay nataony amintsika ary Ninive. Hira daholo izay mahatsapa ho Ninive eto androany hira amin'ny voninahitra an'Andriamanitra hanandratra azy amin'ny avy. Indao asandratsika amin'ny avy indrindra Andriamanitra noho izany fitiavana izany. Anao hira milantolanto iray tsika dia anao hira fiderana iray ho voninahitra Andriamanitra. Ny finaritra daholo ary mankasitraka anareo rehetrarehetra dia tahiny ny tompo isika tsirairay avy. Alleluia. Amen. Jesús, asante toi
Antara dua tani silang cisayana ari yana wileri wani tumbutuju susu nifunguvelo fiti abana tulutwana Aritefe Amuari tumkwai Titubana From the truth Ofitiabana Manuchai Menuritiabana Jesus yo Isaurana Manyakiza Yana Nutulurana Ofitiabana Tiabana Marina Manyakiza Ayanuna Fuina Ukagalunite Pasana kamalala salimani Hindi na titiana Iseda papa pesana Isuli sa tufali watu Seja papa pesana, juro que tu vale no quadro. Ni fukufero fitiabana tulufana, aritepe. Ambuai tuai tituana. Ofitiabana maruchai, ofitiabana uwa, Jesus yo, isaurana mandakiza, yana.
Niseza fiamianana Nitani mufitwera ntongone Nilani shadianana Nipesa kambuni Soriti somanada chafa Tirani, tirun fatirun Ami fitirana Malilai, nipesa kambuni Soriti somanada chafa Tirani, tirun fatirun Ami fitirana Halleluja. Mamy fotoanantsika ravana misaotra anao nahatrany hatramin'ny farany a. Mamy fotoanantsika tsirairay avy indray a amin'ny alatsinainy ho avy zao. Ho anareo izay tena hatrika ny batisa rapitso a izay ataontsika any Omanina dia mandeha FMP amiko nareo dia afaka miditra anatin'ny Zoom ianareo a manaraka an'izany a en ligne isika iara-iainana izany rapitso a amin'ny raika ambin'ny folo ora ny lansena ny Zoom rapitso a dia miatrika ny batisika amin'ny fanitriana amin'ny 12 atoandro a. Raha tsy zany dia amin'ny latsinainy indray fotoanantsika manomboka amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny vavaka fiambenana. Ao anatin'izany mandeha foana ny akiradio.radio12345.com dia mandeha andro aman'alina manasa anao a samita iny tompo a misaotra anao naharitra hatramin'ny farany a. Alleluia. Amen.